Polizana anatin'ny tontolom-baovao manasongadina ny fanikevitra politika kosa isika nitondra ny fahitana raha-pirenena amin'izao fotoana izao ny solom-bavamboaka ny mananjary Andriamatoa Antelme Maraparany nambarany moa fa tokony sokatra amin'ny herivelona rehetra misy eto amin'ny firenena na io antoko politika na ihany koa fikambanana samihafa ny fifampiresahana toy izao ny fanazavana. Tatoato dia nivoiziny mpanao politika sasantsasany indrindra ny mpanohitra ny tokony hametrahana fifanarahana politika indray eto Madagasikara, fifanarahana politika izay miendrika ho fametrahana tetezamita vaovao ho an'ny mpandinika ny raharaham-pirenena, ho an'ny solombavam-bahoaka Antelme Maraparany dia ny fiara-mientana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tokony masoana, ny fametrahana rafitra politika hoentina mametraka tetezamita dia tsy vahaolana hoy ny tenany. Mpanao politika nahazo seza fampivoara dasany malagasy miditra satria les conventions politiques ne veut pas dire hoe itombo ny PIB ny Madagasikara hiatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa hoe ahoana ny izarana ny seza ka za zany mba hiresaka amiko hoe convention politique na transition efa nisy transition 5 taona teto hoe betsaka ny zavatra renina no fisian'izany tena hita hoe sarotra ny manarina azy ka raha itsika zao zany mbola hiverina amin'izay fahitako azy manary fotoana be loatra itsika ny pays africain rehetra mitovy amintsika zao dia tsy afenina atsika fa efa lasa raha tsy tenitsika fa tsy Rwanda zay firenena tao anatin'ny ady kanefa no ny fisian'ny filaminana betsaka moa mety mikritika hoe misy ohatrany lalàna mafy be any amin'izareo fa afaka nampandrosony firenena izy ary ny rarina zany eto Madagasikara dia samy tia tanindrazany daholo sika menakavy ka samy tsinjo hoe ho ao anatin'ny filamina tanteraka ny hitadiavana, ny katsahana, ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay sy ny fampandrosoana any Madagasikara. Marina fa aliantso hatrany amin'ny fiara-miasa, amin'ny fiara-mientana ary ny fiombona kery hatrany ny filohan'ny Repoblika amin'ny tokony irosoana bebe koa amin'ny fanarenana aingana ny toe-karena malagasy.